dia mbola faletrany miaraka amintsika anatin'izao fampahirezana foy izao vavakisika Jehovah-Andriamanitra ray petraka hitanteraka ampelantanana indray ny fotoana foy izay ahafahanay mandray fampahirezana amin'ny alalan'ny teninao dia ny fanahinao masina no aro-tsay mandrakariva anokatra ny saina mampanahinay mba takaranay isan'andro ny zava-miafina hampaharan'ny teninao mba hialanay amin'ny tsy fahalalana fa tena fantatra no bebe koa indrindra Jesosy Kristy izay mirahanao dia tario lalana ho marina mandrakariva ny olonao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly-miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Raha vao miresaka nyity fizahan'ny toetra ny fanahy ity, izay toetra ositsika tokony ananan'ny kristianina rehetra, fomba filazan'ny mpanompon'Andriamanitra azy dia hoe fananana esprit de discernement. Tsy ny olomba osotra fotsiny ihany no tokony hanana ny fanomezam-pahasoavana io fa rehefa mety ho kristianina ka mandinika ny soratra masina. Fa inona no mahatonga ny olona anankiray tsy afaka mamantatra ny fanahy? Izy tsy mianatra tenin'Andriamanitra no mahatonga an'izany rehetrarehetra izany. Kanefa koa misy ny rere fatratra fa mahafantatra ny fanahy samihafa, fa saingy amin'ny herin'ny tenany dia mivoana ny amin'tsy izy tafalatsaka ao anatin'ny fitaka. Ary izany indrindra no mahatonga antsika mitondra ny fampahirezana mba tsy handeha-njambany ao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra, fa izany toetra isan'andro isan'andro manonteny izay resitsika, ny fitoriana filazantsara izay rentsika, ny amin'ny fanahy izay eritreretintsika fa mitoetra ao anatintsika. Ary tamin'ny farany moa dia hoe ny afara tamin'ny fizahan'ny toetra hoe tena mahafantatra an' Jesosy marina ve? Janona voalohany toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo iverenantsika ihany, satria somary sarotsarotra ny teny izay nentintsika teto mahakasika an'i Jesosy Kristy. Ry malala ho izay zamin'ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Izao no afantarinareo ny fanahin'Andriamanitra ny fanahy rehetra izay manaiky fiava-tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary izany ny fanahin'ny antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Raha nanaraka tsaritsika ny fampahirezana nentina teto dia lasa ny afara tamin'ny hoe izao no afantaranareo ny fanahin'Andriamanitra dia ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Izany hoe ny fanahy rehetra izay manaiky fa ten'Andriamanitra Jesosy, izay no fanahy avy amin'Andriamanitra. Ny fanahy izay tsy manaiky fa Andriamanitra Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra izany, fa fanahy ny antikristy. Ary betsaka nefa amin'izao vanim-potoana izao ange ny olona miresy lahatra. Jesosy Kristy tsy azo ivavahana, Jesosy Kristy tsy Andriamanitra, Jesosy Kristy noforonina, Jesosy Kristy anjely. Inona no mahatonga an'izany rehetrarehetra izany tsy omena tsiny? Satria nahoana? Tsy ampy ny fampianarana nomena azy, ary azo lazaina fa tsy mahafantatra marina an' Jesosy. Ny olona tahaka an'izany fa manao fotom-pampianarana botolo fotsiny ka lasa manao blasfemia, manao an'Andriamanitra tsoy izy. Ohatran'ny hafahafa ny tondrantsika ny fampianarana teto rehefa nanazavitsika mahakasika ny fanahy hoe manao ny fanahy io dia pneuma izy, amin'ny teny grika izay midika hoe zavatra anankiray misy tsy hita maso, tsy azo sapahitanana. Ary Jesosy dia niteny an'izany, Andriamanitra dia fanahy. Izany hoe io Andriamanitra izay ivavahantsika io tsy hita maso izy io, tsy azo sapahitanana, kanefa misy izy io izay ny fototra hoentina mamantatra an'io Andriamanitra io. Resakantsika ny Jaona toko voalohany
mampatsiaro kely ny zavatra misy satria nyresaka ny fahafatesan'i Jesosy Kristy isika e tena tonga teto amin'izao tontolo izao de maty ka nalevina nitsangana tamin'ny maty ary teo no mitondrantsika fanazavana hoe iza le nanangana an' Jesosy ka raha ny Jaona toko voalohany de hoe tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra ny teny dia Andriamanitra tsika zany tsy mamorona fa zay ny voalaza ny soratra masina efa nisy hatramin'izay ny teny io teny io tao amin'Andriamanitra kanefa io teny io tsy iza fa Andriamanitra de ozy ire amin'ny 5:20 ary ny teny de tonga nofoka nonina tamintsika le teny nefa fantatritsika fa tena Andriamanitra araka ny 1:2 lay teny tonga nofo nefa fantatritsika fa Jesosy kanefa le teny tsy hafa fa araka ny 1:1 fa tena Andriamanitra de azo adika zany zay le hoe soratra masina manazava soratra masina ary ny teny de tonga nofoka nonina tamintsika zany hoe Andriamanitra de ny tonga nofoka nonina tamintsika de tsisy adikevitra zany satria le teny tonga nofo tsy iza fa Jesosy kanefa raha le teny tonga nofo Andriamanitra tonga nofo ka nonina tamintsika Andriamanitra midina zany ny tafinofo ka niara-ny aina tamin'ny zanak'olombelona rehetra zay andininy zay fotsiny de efa manam-pirofo fa tena Andriamanitra Jesosy fa ny tsain'ny olona manazava azy de le Jesosy zay tsy hafa fa Andriamanitra araka ny tenen'i Jesosy hoe zay mivavaka amin'Andriamanitra de tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana Andriamanitra de fanahy zany hoe io Andriamanitra io tsy hita maso tsy azo tsapain-tanana misy izy kanefa ny zavatra fantatry ny olona de Jesosy na ho an'izay mino fa Andriamanitra Jesosy na ho an'izay tsy mino an Jesosy ho Andriamanitra de mieritreritra fa le nofo hita maso teto amin'ity zao tontolo zao ty amin'ny antokony olona sasany ho Andriamanitra kanefa zay seritreretany ny olona sasany zay fa iny le hita maso iny Jesosy ny mahatonga azy milaza fa tsy azo ivavahany Jesosy de noho tsy fahalalana ny mahatonga an'izay rehetrarehetra zay ary zay natonga tsika somary niditra lalina kokoa satria rehefa mandinika soratra masina tsika hitantsika tany amin'ny Jaona toko 10 mamerina foana Jesosy manana fahefana hananga ny tenany efa maty amin'ny asan'ny apôstôly Andriamanitra no nanangana an' Jesosy any amin'ny bokin'ny Romanina ny fanahy nanangana an' Jesosy de ny porofontsika fa ny fanahy moa de mira fanahy pneuma tsy hita maso tsy azo tsapain-tanana misy izy nefa kanefa Jesosy ny teny Jaona toko 4 Andriamanitra de fanahy zany hoe Andriamanitra mira pneuma de zao io Andriamanitra zay vavahantsika io misy tsy hita maso tsy azo tsapain-tanana Paoly milaza any amin'ny Korintiana ny tompo zany fanahy zany ny tompo zay resahany Jesosy zany fanahy zany de Jesosy zany lay tena Andriamanitra de tsy hita maso tsy azo tsapain-tanana fa misy izy fa iza le hitan'ny olona teto amin'izao tontolo zao zay ny tsy takatry ny olona ary io no amantarantsika le fizaham-toetra ny fanahy rehetra zay manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra zany hoe raha dika zany io de zao ny fanahy rehetra zay manaiky fa Andriamanitra de midina teto amin'ity zao tontolo zao ty de mitoetra tao aminatin'ny nofo mba ho fantatry ny olona fa misy zany Andriamanitra zany fa ny zavatra niresahantsika hoe tsy iny hita maso iny no Andriamanitra azo ivavahana ary zay ny mahatonga ny ankamaroan'ny olona nge milaza fa tsy azo ivavahany Jesosy de ny fitiantsika zay rehetrarehetra zay e tena Hebreo toko 10 no manazava raha mandinika tsara ny soratra masintsika Hebreo toko 10 ny andiny fadinika hatramin'ny 7 ary no niditra tamin'izao fiainan'izao izy Jesosy ny resahany de nanao hoe ny fanatitra latsatra sy ny fanatitra hoanina tsy mba nilainao fa tena no namboarinao fanatitra dorina sy ny fanatitra nono io da tsy sitraka ao de hoy zaho ity aho tonga ao amin'ny oronam-boko no nanoratana anao sitraponao Andriamanitra teny milaza an Jesosy zany
niditra tamin'izao fiainan'izao izy zany hoe io Jesosy lay Andriamanitra tsy hita maso io tany am-boalohany izy tsy mitondra nofo hatramin'izay ange efa tao an-danitra tao efa nisy hatramin'izay ary araka ny resantsika hoe tokana io Andriamanitra io mety sarotra amin'ny olona manaiky an'izany kanefa zay le marina tsy azo edikevitra mba hatokana an'Andriamanitra satria ny fanahy dia Andriamanitra, ny ray dia Andriamanitra, Jesosy dia Andriamanitra ka raha tokan'Andriamanitra tsisy fanazavana azo atao ankoatran'ny hoe Jesosy mira, ny ray mira, ny fanahy. Raha tsy mandinika soratra masina tsy mahatakatra fa maninona rehefa inona izy natao hoe ray, rehefa inona izy natao hoe zanaka, rehefa inona izy natao hoe fanahy. Fa rehefa niditra tamin'izao fiainan'izao izy ozy ny dikan'izany rehefa nidina teto amin'izao tontolo izao dia nolazainy mazava fanatitra latsa-dratsy sy ny fanatitra hoanina tsy mba nilainao fa tena no namboarina ho ahy. Io ny tsy tsapan'ny olona fa iny le nofo nahitan'ny olona ny Jesosy teto amin'izao tontolo izao iny no nanam-piandohana ary manam-pifarana, iny no mandalo ny fahafatesana fa mba andresy lahatra ny olona satria ny akamaroan'ny olona tsy manaiky mino raha tsy mahita taka ny Tomasy dia zay natonga an'Andriamanitra nandray fanapahan-kevitra tsy maintsy midina mba ho anapirofo amin'ny olona fa misy le Andriamanitra dia nanjary mitoetra tao anatin'le tena araka io voasoratra io hoe tena no namboarina ho ahy. Vocabulaire nampiasaina ho an'ny zanak'olombelona zany zay tsy mahatakatra zava-panahy satria raha miteny fotsiny hoe za nge le ray mety tena tsy ho azon'ny olona za nge le tsy hita maso raha ny teny an'izay Jesosy ary io nge ankolaka ny teneniny tamin'ny Filipo any amin'ny jaona toko 4:12 tena nangetaheta ahita ny ray mihitsy. Dia ny andininy jaona toko 4:12 ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 10 hoy Filipo tamin'ny tompoko asehoanay ny ray ozy dia ampy ho anay izany. Dia hoy Jesosy taminy zay ela zay no efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrao ihany va aho ry Filipo zay nahita dia nahita ny raiko ahoana no anaovanareo hoe asehoanay ny ray tsy mino va ianao fa zaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko ny teny zay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko zany lazaiko zany ozy fa ny ray mitoetra ao amiko no manao ny asa. Le Andriamanitra mitoetra tao anatin'ny nofo io miresaka amin'ny Filipo io zay nitaona ny sain'ny Filipo ahatakatra maizy an'i Jesosy asehoanay ny ray ozy kanefa ny ray Andriamanitra tsy hita maso tsy azo tsapahi-tanana kanefa misy dia ozy ny lazain'i Jesosy zay elizay ve no efa nitoerako teto aminareo dia tsy mbola fantatrareo ihany ary Filipo ohatran'ny tehiteny Jesosy hoe za nge ny dadanao za nge ny ray za nge ny Andriamanitra zay elizay niaraka taminareo dia mbola tsy fantatrareo ihany satria mbola nikatona ny sainany satria tsy mbola midina ny fanahy. Dia ozy zay nahita dia nahita ny ray ozy ka hoana no anaovanareo hoe asehoanay ny ray tsy mino va ianao fa zaho ao amin'ny ray ary ny ray no ataoniko ankolaka no nitenenan'i Jesosy eo amin'ny andininy 10 hoe zaho ao amin'ny ray ary ny ray no atao amiko famerenana amin'ny fomba hafa ny jaona toko 1:1 ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra tamin'ny voalohany teny ny teny tao amin'Andriamanitra teny dia Andriamanitra hoe zaho ao amin'ny ray ary ny ray no ato amiko milaza zavatra tokana nge zany fa kely ny fisainany zanak'olombelona dia tsy maintsy nahazavaina araka ny fisainana mahaolona le tenin'i Jesosy Kristy. Dia io no mahatonga antsika miresaka hoe tena tsy fantatry ny olona Jesosy nge ary tsy fahafantarany an'izay le hoe manahoana moa ty tena zay namboariny tena nanam-piandohana nanomboka atao amin'ny kibon'ny Maria no nitorotoronina ny nofo zay itoeran'le Andriamanitra na efa nisy hatramin'izay marika ny fanetretena mba hidina ety amin'ity zao tontolo zao ity dia inona ny zavatra nasehony misy antony ny nofo iny
ary zay natonga antsika nyresaka ny pasika ny fanahy rehetra zay manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra milaza zavatra lalina ke zany hoe ny fanahy rehetra zay manaiky f'Andriamanitra dia miara-nonona tamintsika ny dikan'izay raha tohizana ny fanahy rehetra zay manaiky fa io Andriamanitra io dia naka ny nofo tao aminy dia mitondra an'izany nofo zany nomelohana tamin'ny 14 volana nisany no potehana teo amin'ny hazo fijaliana io nofo io zay tsy io no Andriamanitra ary io no mahazahoantsika milaza rehefa mahafantatra le Andriamanitra mahafantatra an' Jesosy Andriamanitra tsika dia tsy nofo iny tsy ino no Jesosy zay mivavahana fa misy antony manokana zay iverenantsika ny fanazavana fa ny mision'Andriamanitra tonga teto amin'ity zao tontolo zao ty dia mba hampiseho amin'ny zanak'olombelona rehetra mba tsy tehitra amin'ny nofo nanam-piantohana sy manam-piafarana fa nandevina n'izany nofo zany eo amin'ny hazo fijaliana fa tsy azon'ny olona le pasika zay no mahatonga ny olona manovan'io daty ny pasika io kanefa rehefa 5 andro taty aoriana dia zay ny Pentekosta naniraka ny fanahy amin'izay Jesosy ary zay fanontaniana napetrakitsika hoe raha tsy Andriamanitra Jesosy raha misy mieritreritra fa tsy Andriamanitra Jesosy dia le tsy Andriamanitra ve no aniraka ny fanahin'Andriamanitra tonga eto amin'izao tontolo zao tsy mitombony zany fa rehefa midina ny fanahy dia teo mitokony hanomboka misokatra ny masom-panahin'ny olona rehetra ahafantatra ny zava-miafina tamin'ny 14 volana nisany inona no natonga ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana iza no maty teo le nofo zay nanam-piandohana ty amin'ny Hébreux 10 hoe ny fanatitra latsadrasy ny fanatitra hoanina tsy mba nylainao fa tena no namboarinao aho dia mbola hojerevantsika iverenantsika satria io tena namboarina mitoeran'le fanahy Andriamanitra io tsy io no tokony hivavahana fa toerana fotsiny nonenan'le fanahin'Andriamanitra dia raha iverenantsika ny fanazavana zany hoe manahoana moa ty firafitra ty tenantsika ty dia ty tenantsika ty dia misy an'le soma tena be tsy mahatsiaro fa manana ny filany zay baikio n'le psuke le fanahy maolona toraka zany kio Jesosy io rehefa mitorotoronona tao amin'ny kibony Maria teraka olombelona hita dia nanana ny soma io izy le tena no namboarinao any izy dia nisy le maolona ny olona zany dia le psuke le fanahy tsy miala fa mitoetra ao anatin'le nofo zay maizy aniny teny iny fanahy maolona zay le psuke zavatra ao anatiny afaka mandray fanampan-kevitra afaka mandray safidy afaka mibaiko le soma le tena be fa misy le fanahy ety ivelany zany hoe io tena zay mety ny Kristy io zany dia nanany fanahy maolona azy zay no natonga ny anarany hoe ny zanak'olona manany fanahy maolona azy manany psuke maizy azy fanahy mitoetra ao anatin'ny nofo iny zay faritany le aina le fahavelomana faraka ny resantsika hoe io psuke io dia tsy maintsy baikio ny fanahy avy aty ivelany na io le fanahin'Andriamanitra pneuma tsara na io fanahy ny demonia pneuma ratsy dia manana safidy le psuke na ieno izy le fanahin'Andriamanitra na ieno izy le fanahin'ny demonia ny ainan'i Jesosy zany amin'le nofo zay nanany psuke maizy azy maolona azy fa misy an'io fanahin'Andriamanitra io dia afaka mihitsy nandray fanampan-kevitra zany iny Jesosy zay teraka iny na izy iaino le ampitoetra n'le Andriamanitra ao anatiny eo na izy iaino ny fanahin'ny demonia ary niala ny enina tamin'ny fomba rehetra nefa ny devoly naka fanahy anio psuke mitoetra tao anatin'ny soma aka fanahin'i Jesosy mba tsy hatanteraka ny famonjena fa saingy tsy naharesy an'i Jesosy zany satria le fanahin'Andriamanitra mitoetra tao anatiny ary inona ny mision teto amin'izao tontolo zao nampiseho amin'ny olona ny fitsipim-pitondran-tena tokony iainana ary ny fiafaran'ny tantarany teto amin'ity zao tontolo zao ty ny fampitehan'ny nofo teo amin'ny hazo fijaliana zay tsy takatry ny olona dia inona
ny zavatra mitranga na le olona tsy mino fa Andriamanitra Jesosy dia azo lazaina fa misy fahamarinana zany satria tsy hitan'le fanantoetra tao anatin'le nofo fa le nofo no hitany. De raha le nofo no hitany dia marina le teniny, tsy azo ivavahana Jesosy. Fa saingy takona taminy le Andriamanitra fanahy nitoetra tao anatin'ny nofo dia zay no mahadiso azy. Fa ny kristianina indray betsaka ny manaiky fa Andriamanitra Jesosy fa manao ona ny zavatra mitrango ahoany mivavaka amin'le nofo fa tsy mivavaka amin'le fanahy mitoetra tao anatin'ny nofo. Ary zay io Jaona voalohany toko faha efatra ny fanahy rehetra zay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy rehefa vavahana zany de hoe ny fanahy rehetra zay manaiky sy mahatakatra mission midina n'lay Andriamanitra fanahy mitondra ny nofo nanameloko izany tamin'ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana Nisana zay le fahamonjena fa tsy ho azo io raha tsy nandray an'le fanahy taty amin'ny Pentecosta tena izy anokatra ny saina amam-panahy fa iza le maty tao amin'ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana Nisana, iza le maty tao ary nakaiza le Andriamanitra maty ve ny Andriamanitra tsika dia io natonga antsika nydresaka tsy maty ny Andriamanitra zay vavahantsika. Tsy azo raidraisina foana angery olona dia tenin'Andriamanitra teo hoe izaho toetra ny fanahy dia tonga dia hoe tena mankataka amin'Andriamanitra hoe mehoany esprit de discernement. Mila manaiky ny tenin'Andriamanitra fa ny zavatra marana antsika azy dia le teny amin'ny Hébreu dia hoy izao ity aho tonga ao amin'ny ronom-boky no nanoratana anao ny sitraponao tonga Jesosy lay Andriamanitra aiza ozy no nanoratana azy ao anatin'le soratra masina fa inona ny voasoratra ho teny dia mitompona le Jaona toko voalohany ny andiny voalohany tamin'ny voalohany teny teny tao amin'Andriamanitra teny dia Andriamanitra izy tsy ny teny le nofo no anao ny sitraponao fa za tao ny ronom-boky no nanoratana mba hisokatra ny masom-panahin'ny olona handinika ao anatin'ny ronom-boky lay teny zay tsy iza fa Andriamanitra fanahy. Dia mangatah mandrakariva amin'Andriamanitra mba omeny tombon'androm-pahavelomany mba fahatsika mamantatra ny zava-miafy ny tenin'Andriamanitra ahafantatra marina ny ray ny zanaka ny fanahy. Raha vao tsy fantatritsika ireo dia mizotra amin'ny fitaka ihanytsika fa misy antony io teny hoe zay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy dia tsy maintsy vavahantsika io. Voninahitra amin'Andriamanitra ry any hivavakisika sotra anao Jehovah-Andriamanitra ray ny amin'ny teninao indray izay tonga somary sarotra kanefa inona moa no azonay atao fa zay ny fahamarinana motoko sy mino fa hiasa mikery mandrakariva ianao mba tonga ny olonao indrindra ny kristianina iondrika ao anatin'ny ronom-boky izay nanoratana an' Jesosy anao ny sitraponao dia mba tsisy na dia iray aza hiavinavina tompo fa naiky ny fahamarinana ny teninao dia mba handray ny famonjena dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy anonona fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.